Vata mainty tantara nosoratany Itokina natoko Gérard Rabemanatsoa. Olalaoviny Rakoto Faly miaraka amin'ny ny Ravo Anita Sofaniry. Mandray feo Laura Guinness. Mandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Manatotosa Jihad. Mety amin'izay kosa tika mino fa tsy hanao ny sarotra ntsony ny filalaovana azy. Hita kely aloha mahasamba mivona noratra nyity mpanoratra ray ity a. Nasaina namboariny ny telo mihitsy le tantara vony lamina. Ary aleo amin'izay enregistrena ka zay ary misy mesazy tonga ny amin'ny telefonako zany. Ary laharana mbola tsy atao anaty repertoire ka mihitsy ngamby izy izany fa toa mbola tsy misy anarany ato. Salama liva. Namana mpanoratra efa mpiara-miasa aminao no nazahoako ny laharanao. Misy tantara tiako alefa aminao ka afaka mahazo ny adresy email anao ve za. Misaotra hitina hono sa itena any fa mankany ity dia fanafoizana ny anarany sa solona anarana mampanoratra azy fotsiny. Aleo aloha valiany salama zandry fa tantara ohatry ny ahoana le izy dia izy ny fiantsoana ny zandry zay iny kosa fa vetivety tena malika. Rehefa kina misaotra tamin'ny valitenao ilay tsy nitonona anarana no fanalavana an'le ITNA. Raha sitrakao a dia aleo hijanona ho anonima araka ny anarako no momba. Raha ny mahakasika ilay tantara indray a dia tantara mampatahotra le izy. Tsy ho voatantara amin'ny atsipiriany eto fa ny tena mety dia omenao any adresy dia alefako mail aminao le izy. Aza manafa efa voalamina tsara. Raha sy valiana indray ary. Okey ary. Alefaso amin'ity ary. Dia rehefa manam-potoana dia vakiako tsara. Zay. Io tokoa efa misy mail tonga avy any amin'ny ITNA 666@gmail.com hono. Aleo eskafana ary tsy dia vaovao amiko ange zany misy amin'ny pagina tantara zany. Mety ho fantatro ihany zany ty mpanoratra miafina ao ambadiky ny solona anarana hoe ITNA ty. Dia inona nefa ny antony? Dia asa re andraso efa kina le fintina. Tantara mitondra ny lohateny hoe fiantsiana na le adika amin'ny teny frantsay hoe incantation. Enina menadaza ny mpinamana. Indray andro nandeha nitsangatsangana nanamorona farihy iray zahay. Tsy naharitra moa ny akamaroany ka nandeha nilalao rano. Anisan'izany tany ahy. Tampotampoka teo nefa dia tsy hita izay nalehan'ny tany ahy. Nikarohana traizatraiza tsy hita. Ora maro taty aoriana nefa dia hita ny vokon'olona izy. Saingy efa mivata mangatsiaka ny sisa ny nalaina tao anaty rano. Indrisy maty tany ahy. Tampoka loatra taminay fa alasany. Saika tsy ny izay dimy menada fa maty tokoa ilay namana tena akaiky ny fonay. Mafy loatra taminay ny namozana azy sy ny fahampangany. Any ka nikaroka izay hevitra rehetra mety iresahana taminy zahay. Na ifanao veloma farany amin'ny fotsiny aza. Nanana vata mainty sisa tsy levon'ny afy tamin'ny hain-trano izay aho. Mpandrantina ireny antsoina hoe collectionnaire na zavatra voalaza fa hitoeram-panana ireny antsoina hoe artefacta ireny mantsy aho. Nisy fitaovana maromaro toy ny solaitra, hoinja,
sy grimoire, izany hoe boky fanaovana machinoara ary karatra tao anatin'ny vata mainty io. Tsy sankitika an'le solaitra ho indramo zahay fa le boky mainty kosa nalinanay. Nianatra momba io teny maty na langue morte io moa no fahalinako momba ny zavatra fahiny. Nisy andininy tao anatin'ny boky mainty io laza fa ahafahana mahita sy mifanerasera maty na ilay antsoina hoe incantation. Sy eo taminay tokoa tany ary efa namaky io incantation na fiantsiny io zahay. Saingy tsy fisangy anefa ny zavatra ara-panato ireo ka nanomboka teo dia voaozany izay dimenada. Samy sehony tany atsirairay avy na raha natranga hafa mampatahotra sy niatra manaina. Mba enjana kosa ny inspiraka andrelivony izany dia inona moa izany le tranga mampatahotra sy niatra manaina ny tantarainy ato ka. Ohatra arina koa le zavatra vaky teo, mety sakany eo avaratra indray angamba izany nananjera zavatra ao an-dakozia. Aloha jereko atry ary toa tsy misy ninina vaky kory azy atoko. Dia inona izany le reko ny parasaka teo? Fa mbola aiza foana ary ilay tsisy saina iny mana raha tsy izay mipetraka ary andakira indray ve kiny tonga alohany. Ry sofaniry hita ao akiko izy mpanatotosi indray ve kiny andrasana lava ohatran'izao. Manaraka apotomoto be indray angamba vao nijereny hoe inona ny tantara lalaovintsika androany. sy le taraka ariva be aty mihitsy akiny mahakamo manjary mampalahelo le zanako kely. Prizina tantara anankiroa koa ve ky dia ariva andro atsika aty fa andrity kosa izany sady zaza efa 4 taona reny kimoko. Hafa indray raha hoe mbola tsy nisaranona. Za kosa nge kila avy-bodina fa tsoatranareo mbola aizy tia anala mahitsy. Indrindra misy an'io fiarandrio andehanana fa za mbola hifampitady amin'ny taksi be. Sady mipetraha mihitsy londry za indray raha ngany stressé be mahita andry memenina io alohako eo ka. Eny azy dia milamina amin'izay. Tena tsapako sahiran-tsaina sy reraka mihitsy akiahatra amin'ny andozan'ny Frederika anay telo mianak'izay Tena tsapako miady rery mihitsy ana dia eo azy mama manampinampy anay. Tena ile lavolefona mihitsy azy indraindray eny sofa misy azy menadava raha tsy izany angamba efa elany namoy fo. Aza mba mamoy fo izany ekia. Courage foana fa izay le fiainana. Nenay mivady aza moa kisa azy efa nirina sy nandrandraina fatratra izao. Vetivety eo anefa teo hoe maty. Mafy aingaka izany kanefa tsy maintsy ekeny. Tena mahery tokoa alondry raha za angamba ny teo amin'ny toerandry mety tsy haiko tsony hoe ahoana. Samy misaka ny azo fijaliana ke amin'ity fiainan'ity fa sarotra ny mifampitaha. Mangity aneka izany hoe ho vangindreo akaiky andrindry androany fa ho teraka. Vetivety eo nefa dia maty le sasa. Na fomba nilazana an'izany tamin'ireo olona saika hitsidika teny amin'ny maternité aza tena nanahirana. Courage foana kia mifatahireto foana tsika. Way le tsisy saina iny angamba iny tonga moto iny izany ki. Ary ajanony amin'izay koa izany le tsisy saina indry izany so izy vao gety tsy le reto mifarana ka nareo ihany ange nampianatra anazy izany. Nampianatra hoana koa fa tsy liva foana ny antsoina azy fa rehefa mba sendra mifanala fotsiny tsika ny antsoina an'izany izy akia. Eny ary ao tsara amin'izay pare daholo. Ohatran'ny mahazatra dia tantara roa ny ataontsika prizy androany. Ty iray voalohany ty trangam-piarahamonina mampalahelo. Ngidy ny lohateniny dia ohatran'izao le izy raha fitininy. Izany hoe maty ny ray aman-dren'le tovavy. Faniry io izany. Tovavy be fandeferana izy ao. Dia voatery mipetraka tany amin'ilay dadatoany izay rahalahandray izay izy. Ratovy io izany. Rangahy tsotra sady mahatoky loatra ambadiny. Le nentoa amin'ny vadiny io rangahy io nefa sady misy toetra ny saka-panafika eo anatrehan'ilay rangahy vadiny. Dia ravo izany io. Mila miketoketoka sy masika tsara mihitsy indrindray ho ve no atondro amin'izany. Dia azafady aloha manapaka ny teninao.
fa fanamarina fotsiny anaty ny anjara toerana omenana anaty tantara ve zany tsy maintsy ohatran'izany foana aloha e rehefa tsy raha matoraty saina ve ranga dia masika velona rehefa tsy reny kely tsy vanina dia raha fozandoza anka dia be mihitsy ny mpiaino mieritreritra fa tena toetra kotokoa angely izy tonga hatrany amin'ny fanozonana mihitsy aza moko asa mora efa nasehoko anareo le commentaire n'olona nanebaka natao amin'ny Facebook iny hoe reny ve hono mba toetra tiako tahafon'ny olona ndry koa kiry ravo ka vo feandringa izany le ara matony olona mino fa tena toetra ndry le izy na dia izany kosa azako mety isy toraka voatabia ny an-dalana eny koa aza angamba tsy ho azy tena marina ary rehefa atao amin'le tsara fanahy indray ndry amin'ny manaraka zero lamenao anahy nge tafavoakako foana e fomba juste hoe miteny fotsiny toy izy ary aloha le famidinana teo e dia azafady nanapaka dia faly indray eto faly efy ie dia toy izako faly indray olo tian'le tovavy sady bogosy be mibesosy ka tian'le nento amin'ny faniro ampidirina amin'izana ny vavy maraka tsara daholo aloatra eo fanontaniana aloha ty dia liva zany tsy milalo amin'ity tantara ty amin'le tantara rehefa avy eo aho vao mandray anjara ka ok ary dia hiditra amin'ity tantara manaraka ity indray zany tsika ty tantara ity indray dia tantara mampatahotra fiantsiana lohateniny fiantsiana zany hoe ohatran'ny hoe provocation ve zany sa ka raha araka amin'ny fitantarany ato dia incantation na koa hoe andinitsoratra entina iantsiana fanahy zany izy io mety hoe fanahy ratsy io mety koa hoe fanahy tsara nosoratan'le tsy nitonona anarana hono ary mba samba koa na rean'izany solona anarana mpanoratra izany ka na le solona anarana koa zany iny hafahafa ohatrany hoe tsy teo fantatr'olona ianao ary faly mpanoratra vaovao mihitsy izy ity ka fa milamina nefa le asa sorany dia tsy nanany sarotra loatra ny tsara azy ka fa ohatran'izao fandeha an'le tantara maty tampoka zany le tovavy namana izy dia menada vao tantara io dia nitady ny fomba rehetra ifampiresahana amin'io namany nodomandro io zareo nanana vata nisy boky miloko mainty na le antsoina hoe grimoire reny moa zany izy ndray tamin'ireo tovolahy moa zany ka nampiasainy zany mba hiantsoana le namany maty nyseo tokoa le tovavy tamin'ny voalohany fa rehefa tena nizohina kay dia fanahy ratsy le modiny sandoka ho izy mba mahita soratana ampitahorana foana koa le ankizy ka mba marina izy ranga efa reny an-tananareo reny daholo moa zany ny texte dia vakivaky eo anatiny toetranareo sy ny anjara toeranareo tsirairay avy milamina eo milamina eo ndao za tsy izy fekira eto amin'izay zany le tovavy no hamaky an'le teny latina somary lavalava fa reny efa nataony anaty fonoteny reny ny fomba fanonona azy ok ranga pare fa raikitra io 1 2 3 top eka efa ty raha le boky ry zareo ato amin'ity pejy ity zany misy an'le incantation fiantsiana fanahy maty dia tena andaitra tokoa ve zao io ozynareo ka ahitanytany ahy tokoa ve tsika rehefa mitonina n'io andehatsoratra ao amin'io boky mainty io dia asa aloha fa andraha mana dia 8 eo ihany ny vokaniko nareo raha teo moa tsinona tsy mety mampiasa n'le solaitra ho ija iny nefa iny zao mora ampiasainako ka efa hoe na mahita n'iny fotsiny aza dia efa mampatahotra anaiko fa keo amin'izay le boky andraso aro aloha andramako ary somary lavalava le izy ka aza tapahana mihitsy aloha inona omby raha te iny vokamusy créaturasy manifesta te inona corporibasy carorum iamomortio meno venareo toy izako ihany manifesta te inona omnibus tius formus no tibi pateni tibi aperi ostium ut in nostro mundo posisi renare itasita
Odry, ary to tapatapaka angizany jiro izany dia oatra mihovitrovotra koa ny trano. Ry zareo azafady aloha manapaka kely. Ohatrany tena tapatapaka sy mihovitrovotra toy ny any anatin'ilay tantara tokoa angeza ny studio izany Eny tokoa, marina raha tsy mitovy ny zava-mitranga ianany zareo anatin'ilay tantara mihitsy. Kalma reto mety nidina fotsiny angamba ny tension an-jiro dia mety hoe camion nandalo fotsiny koa nampisy an'ilay hovitrovotra teo fa ao milaminy sika raha teo somary amoron-dalana mantsy. Tao hafahafako. Afaka toizana alefaso averintsika kely eo amin'ilay faly hamaky an'ilay boky ka efa voavaky manontolo angely izy teo vao nanondrana le jiro. Fa tsara verina ihany ka 1 2 3 top. Inona omba te iny vokamusy créaturasy manifesta te ina corporibus carorum miam mortu. Tena tsy lasy tiry liva. Mipipika be foana le jiro dia zara raha hitako le texte. Tapao kely indray arao hoe azafady le fandraisam-peo ry bry. Vetivety ary aloha lo tapahana kely ary. Dia mba omeo aty hoe azafady le jiro boribory mazava be io. Ty ary. Zao mino fa mahita tsara amin'izay faly amin'ny jiro io mino kosa fa mandalo fotsiny izany fahatapahana madinidinika izany ka. Ohatry ary averina indray izany ko. Pare bry eo amin'izay ny fandraisam-peo 1 2 3 top. Inona ombra te invocamus créaturasy manifesta te in corporibus carorum iam mortus. Tena hafahafa izao ka. Isak'izay mamaky an'ilay andian-tsoratra amin'ny teny latin faly dia mipipika hafahafa foana ny jiro. Mihovitrovotra hatramin'ny studio mihitsy aza moa. Ohatray marina. Tsy voavaky hatramin'ny farany akory nge le teny latina teo dia tapaka tanteraka mihitsy le jiro fa nisy inona nefa ny ordinateur aza atao mandeko. Za mboka mety ireo ampoly ireo mihitsy izany no misy fahavoazany. Reto inona ohatra misy tanana mamanala be misafo anangy misafo ny sandroko sy ny atoko. Faly aza kitikitiana kosa raha tsy misy mikitika izany raha nga fa inona ary ty tena maritra nge zany zareo andraso raha hoe atodiko tsara any aminao ty jiro ty sao dia mba biby kely izany ohatrako. Andriamanitra fa tsy mama fio tsoro ambadika ravo io tsika tsy ravo izany izy sady hafahafa be masony. Ohatray fa nisy inona ary liva marina raha tsy sala amin'ireny mahita angatra ireny nareo ko. Hita sady amin'izay tsy amiko ihany ny masony. Ka tsy misy inona fa nisy zavatra nanaitra kely fotsiny teo. Fa zavatra inona? Iny kosa ny fa miverina ny jiro ka. So ihany mba inona ary sa iza le nanao sangy ratsy ny safo anaty io aiza nefa so zay olona nikitika anao teo koa aiza. Mba ahoana koa ary le zavatra hitako teo sady ohatrany hoe zaharery izany mahita azy. Ohatrany hoe mama mihitsy le hitako teo ariana ny ravo teo ika. Ka ho natoizana ve tiry liva sa hoana fa mandengeny io aleo angamba manaraka mihitsy vao toizana io tantara io fa tsy isy zavatra manjary eto raha ohatry zao foana ka rediffusion angamba aloha nasaina alefa ny teknisianao solony io fa vola mandeha ihany mba manahoana tokoa moa izany ny asan'ny fanira eo mandeha tsara. Azo lazaina hoe mandeha tsara ihany ka na dia mahavaky fo aza indraindray. Odry fa mahavaky fo ahoana moa fa tsy azoko centre fitezana be antitra nge masako ry faly le lazainy olona fa hoe efa azo amoron-tevana daholo ny karakarainay ao anka farafakely misy maty foana ao isam-bolana. Sarotra tokoa aloha le asanao tsy mety ho an'ny olona mora mifikitra sy marary fo. Za aza nge no eferiko fa mba efa zatra nefa mafy any le misaraka amanaina enina dia tsy isan'ireo fianakavinao tokoa aza ry zareo efa mifandray am-pobe koa moa dia mitady tsy fakafoy herinao aza efa nisy fotoana ny laza fa hoe tsy maninona tsony mahita amin'izareo matika. Taloha izany ry faly fa tamin'ny nahafatesan'ny Frederika vadiko ny tena nahatsapako ny gidin'izay tsy maintsy manao veloma satry ny olona tena akaiky sy hoe
ty ary ny anteranao zany. Dia mahereza foana rehefa tsy tompon'ny aina hetsika ary faniry ary tsy tompon'ny apitso ihany koa. Iza moa mahalala raha samyrijarija be ty mifaty raha pitso. Aza miteny azy zany ianao ka anampitrotraka ny alaheloko fotsiny eo. Azafady ary fa hoety foana ho andry any. Samba fantatro mantsy ry faly zany koa naveriny Frederika tamin'ny fony fahafelika nefa izao aizy zany nysoparandra fahafatesana amin'ny fiainana tsara kelinay. Faniry fa ina ty misentosento lavy ty aleo hijanany izay resaka fahafatesana zany ka andry ihany ingeny nanomboka teo sady nisy taxi be makany aminay koa iny zay aloha fanaraka an'iny ahe baba ela dia misaotra nanaty dia tsy mba misy bizo kely akory ve zany azo mibizo tonaka tatazo sehoary faniry raha mba fantatrao mantsy fefahelana ihany ty anao fa asa moa raha mba tsapanao ihany zany na hoe hodinao fanina sa ve mbola voatona loatra tamin'ny fahalasana ambadiny izy ary aloha loha ampirehatra afo dia manarano androna fa tsy mboa n'izay androan'izay ary maninona koa ary ahy zany ohatrany nangorangorana tampoka teo zany tena mitady anavy angamba zany fa ohatrany tsy midrasy tampoka teo. aloha loha ipetrapetraka kely eto mpandrehety mihitsy dia esorina any ty ambonina akanjo tika zay ohatra ary iza koa za mamovaravara zany nefa nge fa nitiko avaty anatiny izy teo zany fa nety moramora le varavarana dia avy eo misy feo mamindra migodina zany efa ty sahala amin'ireny paralysy tsy afa mihetsika eto ambony fandrindra lozy ty marina tena misy tanana mainty sady lava marotsaka be manokatra ny varavarana efitra dia fa mangarangarana Andriamanitra fa inona re ty sady lava volo be izy mainty be andray marina lava tanpoka ary mena maso be ihany koa fa rondona amin'le vava misanaka be dia manatina moramora inona anao taoko maty tena tsy mahasokatra ihany koa vavako na dia hitsika mafy aza izy fa saranotra ny tratrako ary mazoto mamaky baiboly mihitsy any tontonty ka io ary tsisy anombany fialam-boloko ary rotona foana aloha dia mbola mahita tsara ny maso ohatra ary amin'ny teny vahiny mihitsy ange izany baibolinao zany amin'ny teny allemand io vonalaiko tany amin'ny biblioteka re io efa ianao ty ka mahay allemand tany tena nandaniko ny androm-piainako ana tem-pirenena maro teny latinina koa azo mbola haikoko zany ve ary tena nanampahaizana tokoa ianao raha zany fa zany io ihany fa efa mba nanahona tokoa fahasalaman'ny tonton misaotranao anaka fa tsy maninona ka fa firy ady natehiko tamin'iza légionnaire moa zay gripe sakoroka nge ho any tany basy ry tonaka grenady roa tsy vita moro zany inona koa fa ianao aza mitonga ohatranitreny zazakely reny rehefa narary sady zany adina trehana tamin'ny légionnaire sy ny vadiny efa maty ary ny zana amin'ny raha vavy lasa nanambady amin'ny velan'izany foana nambety teny efa impolo kely angamba ny tantarainy azy zany izao tokoa angale hoe manao retour d'âge fa hitantaratra ny vatany sy ny habeany amin'izao tokoa aloha fa tena nisy vatany izy tamin'ny fahatany rany tsy vitany hoe nanampahaizana fotsiny ihany raha mbola velona teo mantsy le madamako tsy nanondery ohatran'izao mihitsy tena navitany karakarangy izay vatiko izay eny fa na dia tsy
safanetsika firoatran'izao aho zany noho ny aretiko raha ny sitrapony dia tsy nandoa mihitsy izy fa tsy sika moa ny mpandahatra alahatra tokoa tsika fa tsy mpandahatra ary vovoka mbola hody vovoka fa izao ry faniry tena tsara tarenga izay vadiko izay na dia efa hoe nanomboka anazy taona azy mety isy amerikanina izay mantsy izy ary bokosy ange izany tonton Robson ty tamin'ny fahatandramo matona zaka amin'izany mety isy amerikana fangamo za zao aminao tsy bogosika mbola mety atao papasosy tsara mihitsy dia mba hoanao amin'izay moa sakafonao fa arary favony eo nge ianao raha tsy misy ninina ao akibonao nefa ianao mbola hinana fanafody avy eo sa mbola malaikomana anaka fa dia nahoana loatra ry any na veloriry ohatran'izao mba niteraka ihany nefa dia ohatran'ireny olona tsy manakavany ireny eny avy lao aho faty raha toa ka everinareo zanako fa manelingelina ny tokantranonareo ny fisiko nefa nge mba tia hitan'ireo zafi-keliko aho io ndray fa metsika le sauthumeur n'ity rangaty ndry mampalahelo ty mahita azy reo sanandro vavoko moa zara raha misidika izay tindra isa-taona ary mbola tsy tonga ampizidy fa mangina piato izany raha mbola velona soma tsara teo zao ilay zanakay mety efa bolana izy ohatran'izay sady tsy nangina be ohatran'izao foana ny tokantranonay ny fitaovana nentina ny tsena anazy aza efa vonona daholo ny akanjo ny berceau sy ny sisa kinanjo ohatra ariana koa izany ndraiko any ambadika an'izany to manjaza fa mba zanakiza koa izany dia manina atao trano ato sady avy ato amin'ny efitrano manina ho an'ny judika elato mihitsy izy izany ndraso hoe jereko andrikaiky eo misy zaza mena vava mikofokofoka amin'ny tomany tokoa io anaty berceau io ary toy judika fanofa izao sa tena izy angamo ty zazy ty tsy efa maty dia ho raisiko ve zanako sao koa ve nefa dia ho atahorako ao are ao fa omeko nono ny zanako maman ary aza mitomantsono kay azaka kerina kosa le izy fa marary maman andriamanitro tena manaiky nono be ty zazy ty kay toa zaza mangana sady lava nify be koa inge ty rotsirotsiko ty fa tsy zaza velona kory sereo fa niala teo hatramin'ny lohanonoko mihitsy kay marary sady to lasa matanjaka be izy izany atsipoko ery ty ranga enina te ndraikaiky eo eny ilay izy fa mandady manatona anahy inona ny ataoko inona ndray reny ataony telo mianaka kely loka androany ariva sa ataoko toza aleo rangasainao atao sady matsiro ny tsy mandany fotoana fikarakarana azy atao fefa nideramisy avony dia atao fanampina loka maraina ohatra masiko ve mandrorosa fa tsy friterika ve tazako mijoro eo afonin'ny olona io sady mijadojirika be sy mandinika dia fa lasa nitsofoka tany anelanelan'ny olona any sady le akanjo nanaovany taloha nafatesa mihitsy ilay tena kodiny teo fa inary ny dikan'izao hoe nijiako andrangah iny izay lalany any lalany iny tokoa iny misisika ny anelanelan'ny petseny izy iny ve izao na ho atsoko aza ary akory ary aiza ho aiza izany ary ho aiza izany iny faniditra elakelatrano Frédéric
Frederika, mba andrasy moa e. Fa makao aiza foana nefa ianao e. Mikoseny fanojanona. Frederika, ianao tokoa ve io? Tena malahelo anao nge ho azy zah e. Izy menadamo tsy lazaina tsony. Mba valimo aho fa zay itotiana lamosina ohatran'izao fotsiny e. Andriamanitra, iny fantodika moramora. Tareha mivadika taty aoriana fa vatany mipoa foana. Falozina rety e. Sady ratsy tarehibe ty izy mivanitika amin'ilay mifono lava be. Dia iny fa mandady amin'ny tany. Avotsa mikina tao amin'ny tambohan'olona mametsika. Matahotra ka. Andriamanitra, ve tonton Robson ihany e. Manino ianao e? Zafady fa variana notra koa dia tsy reko hoe fatao arinako tao ianao. Sikatro mihitsy ka. Variana be foana ianao hatramin'ny maraina. Fa misy inona e? Mananolana nga ianao io? Tsy misy inona ka. Te sanatria ve ka maty ilay vadiny raneran'ny etsika krisy be iny dia izay no mampiasa sainanao ohatran'izao? Zay eo ihany fa mbola misy zavatra fa ihany koa angery tonton e. Sady mampatahotra le izy. Ohatray, orfaniry zavatra fa mampatahotra ohatrany ahoana e. Azonao tantaraina ampifoana ange zany e. Efa niraisiko tony zanako vavy izay nanalavitra mantsy ianao anaka. Tsy hitako ange zay fomba hitantarana azy ry tonton e. Fa ahoana e? Eny e, tsy haiko fa ohatrany sy manalokaloka azy amin'ny foana le vadiko efa maty e. Zany? Tsy haiko na zany malahelo loatra azy na ahoana. Izy miseho amiko nefa tsy dia mampaninina ihany fa le izy ohatrany mitady anao ratsy azy any foana mampatahotra. Mitady anao ratsy anao? Ny demony ange anaka ka mitady izay fomba rehetra hanozonozonana ny fononao sy mampironanao any amin'ny famoizam-pofony. Aza omena fahafampo izy fa mitsakafoana. Aza mampiseho ny fahalemenao amin'izany mihitsy ka efa miezaka ange ary tonton Robson e. Efa tsara zany aloha e. Efa fantatro fa maty izy ary tsy hiverina tsony. Kanefa ohatrany misy ampahany kely amin'ny saiko tsy te anaiky an'izany e. Eny, tsapako dia tsapako tokoa zany anaka. Satria na izaho io aza ange misy fotoana tena malahelo ny vadiko e. Zany ve? Fa tsy afa manoatra moa e. Te hitazo mafy kanefa any ankoatra angamba vao tanteraka zany. Tsy tompony fandidiana koa ka miandro fotsiny izay ora hiatson'ilay ray ahy e. Tsy afaka ny anao ininona ihany koa satria mitapany ambany amin'ny vatako koa ny malemy. Tsy afa mandeha raha tsy misy an'ity seza roulante ity e. Mila mahery fontsika ry tonton Robson Zany anaka. Zao hoe fomba ahoana indray no ilazana ny monsieur Rainer fa maty le vadiny. Izy mantsy hoe efa tena tsy tafatombona mihitsy. Tena dia tsy teo eo amin'ny toerana mihitsy anakako. Anisan'ireo mpivady sy mifakafo sy mifankatindrindra tato amin'ny centre ry zareo. Izany kosa aloha e. Fantatrao tsara ny vokan'izany fisarahana izany tamin'ireo olona karakaraina tato. Lasa tsy haino teny tsony, tsy misakafo firy sy ny sisa e. Nisy aza moa ny sasany midelira mihitsy. Verisaina sy ny sisa e. Tao tsy teo tonga amin'izany ary faniry tsy tiako raha alahelo ohatran'izany no hiatrehako ny fahafatesako. Aza manany amin'izany rea. Eto foana izay karakaranao. Misaotra indrindra anaka. Oe, azafady kely aloha ianao fa misy afatra tongotra izany. Lifty ndraso hoe salama faniry mba tongava aty amin'ny hôpitaly rehefa afaka ianao azafady fa nahiditra urgence aty raha tovo himata amin'ny lala vatany na pandrea. Andriamanitra fa nisy inona fa naninona indray koa raha tovo. Fa naninona ry zareo raha tovo inona natonga azy nahiditra taty hony dia aiza zany izy izao? Mbola any amin'ny réanimation izy e. Enjera tamin'ny tohatra hono na voazy raha ny fitantarany madame lala.
ninjera tamin'ny tohatra eno raha ny fitantaram-batiny dia lazanahary feo anjanany antso avy tany ivelan'ny trano ny izy alina dia nandeha mivoaka nijery an'izay dia tany nenjera zanany misy niakatra ty tanazany ny zanany ka eo indrindra ny nahavarianany zareo satria feo an'la zanany lahy maty tamin'ireo taona lasa nge ho zany lazainy fa reny zany le zanany efa maty fa mba ahoana koa ary zany dia asa rehefa izay ny tantarainy madamy lala tamiko teo mba aloza koa zany ka ary mba lasaiza ho afaly sa tsy nilazanao izy asa izy zao raha ho avy eo fa nilaza tsy dia informe izy tamin'ny telefoneko teo fa naninona koa so dia tokony andalo any ary tsika rehefa afa mijery andratofy aleo aloha dia hita eo kiny toy any aty amin'ny hôpitaly avy eo avy nareo telo any mandro soary aloha misaotra mifaly ka inona ny zato voavilinentinareo zao tonga mitsiditra anao zao dia mifidiran-dratovo hôpitaly zay zao ny vaovao tena miala tsiny tokoa lory zareo fa tena tsy afaka anakany to efa miatsara izy ao ozy ny dokoterako fa mba nanahoana tokoa aloha elaty salamy zany eny tokoa ka efa tsy maninona ka tsy haiko na fatigy ny mahazo any na inona fa hafahafa mihitsy zay zavatra nahazo azay tsy ino angambo nareo raha ho tantarako fa nisinany tsy haiko loatra ho na inona lizy na hoe fotsiny fa misy karazana fanaharatsy sa inony tafiditra tatotrany tato fanaharatsy loza ngery reto tantaraina ka hoe mora mainty sady lava marotsaka be mampatahotra le izy somarina navy tampoko izay moa niseho le izy za tamin'io tsy nahetsika tato mpandriana nahita azy avy eo ny tsy le mafy teo mitratrako ary nasanaka ny teto amin'ny endriky ny vavany izay ny tsaroko farany ary rehefa ny fo avy eo dia tsapako narary any tratrako rehefa nijereko dia kay nisy marika alako rao mivadika tonina to tato azy tamin'ny raha teo amin'ny tratrako inona daholo re zany tantarainao zandry faly tena izy sa tantara foroniny zany so dia mba tokony hanoatra tantara mampatahotra koa ary ianao ty zavatra marina zany liva vazaniko ve dia vazovaziana ka oara hoe jerena izany marika natao teo amin'ny tratranao zany ka mahagaga dia tsy misy mahita azy zay ampisehoako azy nefa dia ao le izy tena tsy misy azoko mihitsy ny zavatra tantarainy lahy zany ka ino ka sehoy ary hoe so mba hanisany mahita an'izany koa zahay andraso ary aloha andraso aloha soroko ty akanjo ty io andrikaiky eo toy io tokoa tsy tomboka vatsana tatoazy kosa zao fa tena efa olatra mihitsy hitanao zany io eno za koa nge ka mahita za koa mahita fa inona doly ary ny dikan'izao nefa nge zay olona nasaiko nijereny io laza fa tsisy nahita doly nandramako nalaina sary mantsy dia alefako tany aman'olona zany fa mahita n'lizy ao anatin'le sary fa zareo tsy mahita dia inona ary zany midika ny marika io dia tena tsy haiko mihitsy fa na ny saika azo nge tena tsy mandry mihitsy sady lasa oatra ny kodikody tsy haiko izany foana ako fa mitantaran'izany ihany manareo fa za koa anginitra angana zavatra hafahafa vao tsy ela akory izay zavatra inona koa aky tantarao eno ako andrikaiky eo ary tsy sarera nge zany nitrangana zavatra mampiorikoditra ohatran'izany fananinona koa indry ravo sendra tafody aloha-ambadiko andray arivo izay hoana asa akory nefa ny agagako fa nisy zazakely natory tokoa tao anaty berso raha ny endriny dia le zanakay tsy azo teo ampiterahana mihitsy tadidiko tsara satria rainina findra ny endriny rehefa nyrotsirotsiko sy nampinonoko nefa dia nanaiky noho ny be tsy laitra naratra mihitsy aza moa ny farany natsipoko tery satria lasa mangana be zany ny endriny dia iny izy nandadina natona na ino no niditra tampoka le vadiko dia tsy hitako vetivety teo izay nalehany fa so ihany fa tsy tena voakaikitra be aloha le nonoko fa ratsy izany angamba dia mety lasa nipika kely mihitsy aho ohatran'izay fa inona daholo zareo izany zavatra tantarainareo zany faly milaza fantrangany fanaratsy raha eo nitrangan'le zanany tsy azo faniriny sehon'le vadiny efa maty marina mafy raha atao tantara angamba izany dia mety angarediny maty ho toy ny lohateniny
ianao rery nge zany tsy mitrangana zavatra hafafotra zany to tsy nahita zavatra hafahafa tokoa aloha zay ratsy hoe le tsika nanodina tantara farany iny tena ninona raha vole nilaza fa nisy zavatra mamanala be safo iny dia rehefa natodiko tao aminao le jiro dia le reniko efa nodimandra nitazako nitazona sandrinao andrekakeo aiveka nisy an'izany koa tena satria nataoko fansaiko ny namorona fa inona taoly ary zao mahazo antsika izao reto ka raha zoina koa nge zany dia misy ifandraisany amin'izao trangany zavatra hafahafaretra izao na io nazo andratovy io azy dia tena izany tokoa vare ka adin'io tsara dolo fotsiny zava-mitranga rehetra teo fa mba loza koa zany marina fa inona nefa ny tsy nentina ataontsika niaran'izao tsika andraso aloha fa misy mesazy tonga ty ary lanitra fa misy inona tolozanao valoarika fotsiny io vakio andriamanitra falozina rety matso ny lalaina mpandray feo inona tsara hoe maty fa inona ry zareo ny tena marina amin'izao raha zao marina raha tsy miorory fatratra mihitsy azy zany tena mila dedavina mifototra izao ozina izao reto ozina matsy no maritako an'izao mahazo antsika izao ka ozina nefa dia ozina viaizaka tena ataon'izy dia inona koa no antony mila voavalyntsika daholo tokoa aloha izay fanontaniana rehetra izay raha tia hita vahaolana amin'izao zava-mitranga izao tsika amiko manokana aloha ny tsara nomboana azy dia hoe inona zavatra mampifandray antsika dimy mena data ny dondozy reto enina mihitsy moa zany raha hoe kotiana miaraka amin'ny fahafatesany lalainy satria tokoa inge ka nanaikina indray ny tanan'izany ray nefa nodimandry izany nahafaty azy ony ka raha ny tantarain'le vadiny teo dia hoe nilaza ho ny lalaina fa tonga ataony efitrano zare foana ny rainy izay efa maty ary nandresy lahatra ny lalaina ny anarahany azy ny farany moa zany dia nanaiky lalaina ka dia fahafatesana ny andry aziko nanao krizy tamiko ary dia nijanona moa ny foniko loza tena loza reto inona tokoa moa zany ny zavatra ny rahantsika enina menadana tao farany tsy hoe nanotafalytsika na hoe nandika fahasambasimba ka tsy haiko izay antony hitrangan'izao zavatra ohatran'ny tena mampiorokoditra be izao amintsika ka inona koatran'le fandraisam-peo ny tantara moa oriva dia inona nefa ny fandraisan'izao amin'ny fanodinana tantara ka le tantara mino fa le tantara nahodintsika farany iny fototra izao le voaterina janona iny ve iny mihitsy momba n'iny tantara iny mihitsy tsy mazavazava le mpanoratra tsy teo fantatra sy le jiro tapatapaka tsy misy fanazavana tsy maintsy anadiady an'io mpanoratra io sao dia misy ifandraisany tokoa aza atao tara loatra ary sao ry-pakety antsika ka torohevitra aminareo fotsiny aza mandray ny tanan'le fana miseho aminareo mihitsy na manaraka azy rehefa mandresy lahatra anareo izy atao voatrany tsy misy fotsiny raha mbola azonareo atao efa betsaka tsy inona nitranga ohatran'izany reko hoe raha manofo olona matony ianao ka manaiky andray ny tanany na manaraka azy dia mety ho faty anaraka azy koa le tsy mitonona anarana mba iza loatra ary tia mpanoratra ity le fomba fanorany sy le mise en page aloha tena tsy vaovao amiko andraso io aro lorema ipsum tena mitovy mihitsy le fomba fampidirana sio sy ny sisa tena ilorema ipsum rangaty tia miafinao ambadiky ny tsy mitonona anarany ity ary andraso atsona ingana ohatry ary tapatapaka nge zany jiro zany le telefona kokoa toreny fahita lavitra kasosoka tsy mahazo tsara mihitsy reny ohatry ohatry iza miantso azany renao sadinao sady ny foeoako andrinkakeo toy mama tokoa io mitsingy efa ny eo ampivoatrany io
manjela ny selatra be manodidina azy. Tanany atolony fa hanaraka anao ahy zany efa tsy misy hanaraka anao zany eo fa aza mamitaka ry mama. Fantatro tsara angefa miafaty any tanjonao fa naratsy misalotra endrika mama io. Tsy mama zany ianao mpisanjoka ianao pisoloky. Oay pitipitika ny rano trano daholo ange zany entany zany tapatapaka manaraka an'izay koa ny jiro. Voalasa mampatahotra koa ny endrika mama. Ambody mitafy mijanak'otra ianao mandidy anao mena amiko mivoato amin'ity tranoko ty any anarany jeso fa tsy misy anao ato. Elo fa militsana daholo ny entana teo. Tena anjaivina ihany koa ilay zavatra teo ampovoan-trano. Saika ratsy marina. Dia izay ry zareo vahaolana hitako aza misalasala mihitsy mandroaka an'ilay fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Mety iseho amin'ny tena hiendriny izy hampatahotra anareo rehefa roahana, satria tsy tiany izany. Saingy aza mitsitsy misy fa roay. Izay aloha ny ataona dia tsy mbola hay aza hoe inona ny tena vahaolana maharitra. Izany ve? Tena tsy afeniko anareo kosa aloha fa tena mahatahotra reto miororo mihitsy isaky ny tranotrano. Rao fotsiny izay nolazaiko teo fa inoko fa tsy hanao nininanareo izy Fahono nanahoana tokoa fikarohana an'ilay mpanoratra. Fantatrao ihany ve? Hitako tokoa ilay mpanoratra. Tsara kosa zany tio dia hoe ahoana ny fomba hahafahana amin'io. Tapahany faly koa nge ny teniko Zafady ary. Hitako za mantsy aminareo teo ilay mpanoratra. Saingy mpanoratra fotsiny ihany no anjara asany fa olo-kafa ny tena tompon'ilay tantara. Ny karamaina hono izy andraikitra ny zavanitranga rehetra tamin'io tovolahy io sy ny namany satria tantara tena nisy ilay izy. Rehefa voatantara ao anatin'io tantara io daholo nahazo azy dimena-dana ampiasan'ilay boky tao anatin'ilay vata mainty so fomba nahafaty azy efatra satria ilay mitantara sisa ny angana. Dia resaka amin'ilay nama maty tampoka tsoina hoe tany ahony izany ny tanjon'ny zareo ka fanahafa indray ny voantso sy ny sieo tamin'ny zareo zany Zany hoe ray zany sisa ny angana. Rehefa nivakiko tsara mantsy ilay tantara dia hoe ahoana? Dia io bandina maky an'ilay incantation io tavela farany sy ny tantara io fa mbola ho fakafakaiko tsara aloha fa mety ho fantatra ihany momba an'ilay tovolahy satria tao amin'ny Facebook ny resahany tamin'ilay loray maimposiny. Ilay mpanoratra nasaina nanoratra n'io tantara io zany ary koa ny tena izy io nampiasainy fa tsy faika. Dia efa nomeny anao zany ilay anarany eo amin'ny Facebook? Hoe alefany eo ka ilay numéro raha teo mantsy tena tsy tratrantsontsony mihitsy anie tsy hay hoe naninona. Andraso aloha fa tia kosa angampaka iltafita soana tena inandriany irina. Io ny anaran'ilay tovolahy. Io ny tena anaran'ilay TNA. Andraso hoe atao recherche. Mety io voalohany io ngambany. Hoe idirana mura mihitsy. Ohatry fa misy inona? Tsy iray tsy roa anie manoratra tao amin'ny murany ato hoe mandriam-piadanana antenainy hoe ty iray ty zao hoe lasa aloha loatra kosa rangahy elahy dia tia indray tampoka loatra taminay fahalasananao mandriam-piadana. Andriamanitra tena grave koa zany tio. Maty koa zany nge zany le sisapaty. Dia sanatria ka misy fandraisany tamin'ilay boky nampiditozany zareo zao mahazo antsika zao Normal zany satria izy engeny namindra ny taty amintsika. Tena ahoana nefa izy maty ihany raha hoe mifindra taty amintsika tokoa le oziny. Dia asa re aleo angamba ireo olona manao publication momba azy ireo no ezahako ampiresahana hoe mino mantsy fa olona akaiky azy ireo sady voatsila nge nahafaty azy taloha kely nanaovantsika an'ilay tantara. Atao inona tsonokiny nefa zany izy azy zany efa matiko. Aiza no ahalalana an'izany so dia mba misy papakely mety hahafaka antsika amin'izao ihany mantsy.
Lozinina rety mianjady aminay ty tsy mbola nahita trangany zavatra ohatran'izao aka. Zay indray le firoan-jaza. Tsy zaza moa zany fa fanaratsy maka iendrika zaza mihitsy. Jereko any rangahy. Tsy atro, tena tsy atro. Toy ny mahita anjanako velona izany mihitsy mahita azy. Indray io tokoa mitanjaka izy sady misy elatra kely ohatry ny anjely mitsiry avy eo amin'ny lamosiny. Misy flèche sy fidifirana ihany koa eny an-tanany. Eny fa mitsiky sady misidina manatona. Fa ay ve lahy ty efa mahay mimesady e? Havia tsy amamonsa ny zanako izany. Tena malahelo an'lahy angely sy mamoa e. Eto tokoa vao mieritreritra. Maninona tokoa nefa raha manaraka ny lahiny ahy e. Amin'izay tsy malahelo an'lahy tsony. Fa ny akoatritsika amin'izay. Sa ahoana tika alina. Kay! Ary inona izany nitsatoka amin'ny tratrako izany? Tao le flèche teny an-tanany. Feno rahatra amin'ny tanako ny tsapany trandrako teo. Ay, fanina! Efa miantra manaina izy ity ry zareo raha tarakely fotsiny izany na tonga avy amin'ny vadin-dravo tao an-trano dia mety mifatin'ny ravo sisa ny raisina tao. Vera be ho mantsy izy. Nagaga koa dia toa izy ihany no nanatsatokanjy ny tenany. Na enjana koa zany dia ho ripaka tsikelikely etika raha izao no mitoka. Mila mikaroka vahaolana malaky dia malaky mihitsy. Fa mba nanahoana tokoa valon'ny fikarohana nataondry e. Mba nisy vokany ihany ve? Azo lazaina ho nisy aloha e. Sady azo kokoa le vata mainty nisy an'le grimoire nisy an'le andeha-tsoratra sy zavatra maro hafa tao anatiny. Inona tsara ary liva fanalaina atao inona zany maninona raha le boky ihany nentina. Ka nety be tsy hay fa anangely izy ry faly dia izay no nahatonga nitondra an'le vata manontolo. Dia inona indray zany no atao manaraka ka? Dia jerena sao dia ao anatin'ny boky ihany ny vahaolana amin'izao zavatra hafahafa izao. Dia hono tokoa ahoana? Tsy mba nanontany ianao angaly avy an'le nantenaina hoe inona ianao? Nanontany tokoa loatra zareo fa mody ny lazaiko hoe namany fa tsy akaiko be. Dia misy vata mainty izay koa ka tiako alaina raha hitanareo ao. Dia zaran'zareo koa azy satria be tabe raha teo koa ny zavatra hafahafa nitehiriziny bandy tao anefitrano tao. Dia ahoana mila fanampiana ve zany liva amin'le vata sa ahoana? Andao tokoa mba ho any an-trano rehefa avy eo e. Dia ilazao vaovao foana fa za mantsy hanampy vadin-dravo karakara izay ty amin'ny hopitaly Hoatray marina. Toa midigadana be koa ty izany ko. Andraso efa misy karazana tandra mokotra be izay ato amiko ato. Aleo alaiko. Ty ao ara hoe andraso aloha. Iny kosa rehefa misokatra ka. Ohatra arena daholo koa re mivoaka avy any amin'le vata rendry faly Ka dratraka sady ngeza be daholo reto izy. Engany mbola ho ato anatiny ato le boky tadiavintsika. Andraso aloha io kosa ka boky ray salatsala amin'ny loko mainty ary misy zavatra maro hafa ohatran'ny labosy mainty koa inge izany toy ny zao karatra mainty dia solaitra ho hijà ihany koa no tato anatin'ny tato. Sokafy amin'izay hoe andraso hoe inona tena soratra hafahafa tsy hay vakiny izy zany misy ihany hoe asy be fa misy teny hafahafa be zany dia ohatran'ny karazana sarisary hafahafa sy faribolana misy sarina kitana ihany koa atao anatiny ko. Hoe ry faly tony izao teny latina fa le hafahafa tony tsy haiko dia iza zany no anampy antsika andika an'ireo teny ireo
zay nge le olany ka tsy maintsy mitady olona mahay teny latina zany tsitako fa andraso aloha andramako tiatavinao anatiny ao ihany sao dia mba hitako hoe aiza ho aizato ny andeha nitsoratra fiantsiana fanano vaketsika iny fa tsy mety ve raha dorana tsotro zao any nifatana boky mampidi-dozy iny dia vita e fa faly ve adaly e odorana nefa mety ato ihany anie nahitana vaolany mety marina zay so ihany fa misy lahara ny hevitra tsirairay fa ratsy zany angamba dia sasatry ny very indrindra rehefa loatra zao mitovitovy be daholo tsina le couloir nefa dia tsy maintsy misy antony tsy maintsy hivoahana foana ary za koa io mitsikilo eo amin'ny farany couloir io olona sa inona iny eny le izy fa mamindra moramora ny ato kely dia avena no nidehany eo amin'ny lalatsara inany andrekako fa tsy Frederika indray ve iny ny avelony moa zany tena natondoha zany ve dia ahoana le teniny liva aleo rangatsy renany dia 8 eo ny toy ihany iny tokoa tena i Frederika iny Frederika andrasy moa iny fa niditra ao amin'le hevitra io aloha io andrasy tsy foa koa hitana marina zay otry tovo niditra dia nidoasy ny varavarana tao arinako andrekako nitsoka to marina tsy mety misokatra ty ary hevitrinona koa ary tsy misy aty andriamanitra andrenana azy eo ty ve tsy trano paty ankoatra ny faty mitsitra ny folo lamba fotsy eny avoatra any dia feno karazana vata sariana koa iny amin'ny rindrina dia Frederika sy mba lasesina matahotra ka mbasokafo re olona fa voahidy ato mbasokafo re tena tsy misy maheno andrekako to miarina ao anatin'le lamba fotsy inge itsy faty ray itsy zany itsy razana ray itsy koa matahotra izaka mipika kely le tsiry dia me manakaiky foana le faty ao anaty lamba fotsy andriamanitra iny ko sakay fa nahatsiaroko faniry faniry fa nanao inona tany amin'ny tranopaty tandry raha tsy nisy niditra namoaka fatsy zany tao amin'ny morga tao dia tsy nisy nahita mihitsy indri fa matiny antsika tao fa inona tokoa moa zany nahazo ndrito faniry nareo roa koa be fanontaniana be ka aleo rehefa mahazo aina tsara mitantara fa mbola mafesatra be zany lohako zany marina aloha zany raha azoko tsara zany dia tsy nahatsiaro tena nisy nahita safotra tao amin'ny efitra ny fampirimana faty mba loza koa zany ka tena mila hitadiavana vaholana ary zareo ty mahazo atsika ty efa miatra manaina mihitsy ngeo aza manaky indriva efa andalam-pitadiavana vaholana mihitsy zay sy faly fa mandra-pahitan'izay aloha dia aza mamary ny antso indre olona efa maty miantso andre tsono mihitsy indry na koa hoe manaraka azy azo indry zany indrindra fa andry izao marefo zao indry ve zany tena miala tsiny tokory liva petido loatra ka saika ny haiko ny manefa tsy misy tsiny akia mba velona soma tsara azy indray dia izay ny zava-dehibe dia aza manaiky adalan'ny fanaratsotsono eny ary dia mba mitsanona mondray aminareo matahotra ngeo aza tsy te hiverina iainandreny aina koa alireny tsony ao raha fa hijanona iandrendry ahy
misaotra indrindra faly a. Dia za zany a dia hitady olona izay mety ahavaky an'ity boky ity. ay ve ka zany ny antony nahatoranandritao e na hainao tsy eo amin'ny toerako kosa aza ve fa titanao mitsihitra eo dia miarinao azy manantona anao. So ihany afa torana dia tsy nahatsiaro tena tsony. tena grave zany ry faniry mino fa ahita olona avaky amin'ny boky iny live boky fa boky iny ka le boky nanatsoahana le andiny tsoratra tamin'ny teny latinina ny lalaovintsika tany amin'ny studio iny e le fototra zao zavatra hafahafa rehetra zao ve tena boky mihitsy ny afininy e olona mahay mamaky teny latina zany no tena tadiaviny. Raha zany mahafatatr'olona iza ki iza tonton Robson. tonton Robson ie iza ki zany anisan'ireo olona karakaraina ao am-piasany zany any amin'ny fitazana be antitra ny laza mantsy izy fa mahafeny zavatra be dehibe ary anisan'izany ny teny latinina zany ve akiry faniry dia amin'ny mahefa antitra azy zany ve nefa mety mbola hita tsara ny masony ka mbola tsara maso be zany ka fa ny vatany fotsiny tsy dia mahetsika firy noho ny aretiny. ay ka tsy aloha ve zany lazay ny liva raha izany ay tsy malaky ary izy andraso aloha tsoko ary izy zay no izy ry tonton Robson mila mifanampianao zay amin'ny famakiana an'izay atao anatin'ity boky ity zany amin'ny teny latina mola izy teo zinareo eny tompoko ay tena kapokatsika zany ka oeto ty ary hoe jereko azafady ty ary tompoko manomboka eto angambo ianao mitsara mamaky oraka izy hafahafa nge ty boky ty zany hafahafa hoana ry tonton Robson eno ako ka ohatry ny dégazera fahafa zany izy tena mba fantatrareo moa hoe boky momba ninony ty ianao andrandrana indray ve moa tonton Robson no nafinana ny losola boky momba amin'ny machinoara raha ny fahazahoana azy na le antsoina hoe grimoire tena fahalalana sy tokony tongatonga any ampelantanan'olona maivatsainana hoe ty seza sy voninahitra no voarakitra ao anatin'ity boky ty fahalalana sady mety amin'ny tena no manapotika ihany koa fahalalana mety tsy ho zaka ny lohan'ny akamaroniny amintsika anga efa nahita ohatran'izao ianao ry tonton Robson efa nahita tokoa tamin'ny fahatanorako ohatran'ity mihitsy toy ny vadika biby mihitsy aza moa le zalany tazona sy nampiatra n'izay voalaza reto ataoko nataony sorona tamin'ireo ray aman-dreny nanangana azy an'ilay fanaratsy mihitsy aza matsika mba loza koa zany ka mbola tantara lava be zany fa aiza vaiza tokoa le tena mila vakiko teo aiza ho aiza ty manomboka eto tonton tena enjany tiraka izy fa hono ahy inona kay ny tena mahaliana anareo amin'ity boky ty ary aloha indrindra fa ny hoe eto amin'ity andininy ty manokana mihitsy ohatra tolozanareo mifampijery fotsiny nanandrana ny antsy fanahy tamin'ny alalan'ity incantation ty anganareo ka ono zany rery tonton Robson fa voafandrika re zay nataona mpanoratra ray tamin'ny texte tantarana lovinay izy io tsy napozinay fa tena misy dikany ary tena mandaitra le izy dia lasa nanjary isehoan'ilay fanahy ratsy maka endrika ireo akaikana efa namoiny hainy foana zay ka zany mihitsy demony matanjaka be io maka endrika ireo olona maty ireo fa tsy ireo akaikanareo velively akory ary kendry izay ahafaty anareo mialohan'ny fotoana no tena tanjony zany ve ka inona ary zany ny vahaolana arosinao amin'izany tonton dia ho sanatry koa ve tsy isy inona ty negativa be ty misy dia misy tokoa ka tsy maintsy mamandrika olona koa nareo vao afaka amin'io toy ny namandrian'ilay olona nampamaky anareo an'ity fiantsiana fanahy ty ahoana tsara hoe ry tonton mamandrika olona ahoana moa zany fa tsy azoko tsara eno tsara mifindra izy ty
raha tsy vakiny eo mason'olona enina farafahakeliny enina miaraka amin'le mpamaky io ary ny filalaovana azy anonja-peo no hoany hevitra hitan'le olona nisehon'le fanaratsy talohanareo amin-drana azy ka io koa aza nge tompoka namoiny ainy ary voaingana rankory namany mianata satria tsy voafindra ny tao anatin'ny fotoana voafaritry le boky le ozona farafahatarany enina herinandro sy eninandro ary enina ora le ozona raha tsy zany dia ho faty ihany koa io olona tokony hanindra azy io ary le demony mihitsy no haka ny fanahany losinina re zany manome isa sisy ange zany herinandro sy eninandro ary enin'ora zany mariky le bibidy tena zay mihitsy ka raha vooditsika melonge zany le tantara dia mety avitra ihany le tovolahy ka mety taty aoriana koa ngamba voafatany hoe misy fempotony eo amin'ny ray volana sy ro tokom-bolana io tsy maintsy amin-drana azoko efa vita moa zany ny anjarany zay avitra atsika zao no andeha heverina fa ony tokoa aloha eny tonton izy aminareo zany le voamarika voamarika le bibidy tamin'le lakoroa mivadika lakoroa mivadika zany ve tsy le ao amin'ny tratranao faly eny tokoa jerenao nge tiry tonton raha tsy voafindranareo aingana zany ozony io dia ho faty tsirairay nareo ary anao voamarika io no alain'ny farany raha tsy voafindranao le izy cercle vicieux be io mahazo anareo io ka efa nisy maty mihitsy aza nge tompoko zany ariko dia misy anankiroa mbola any amin'ny hopitaly ny ray moa zany miady amin'ny fahafatesana ifaniry aza zao tokony mbola maky ana tany fa dia io mitondra anay taty aminao taty io zany aza moko mila mihetsiky nareo mba tsy ho tara loatra ohatran'le olona nitazona n'ity boky ity talohanareo namany dia ripaka mialoha daholo izy mba nahita hevitra ihany namindrany azy fa dia disorina loatra fotsiny dia nanaraka hatramin'ny ainy tokony akaina tokoa ianao nampiresahana ela be teto dia metyrivaka ao fa karaty kafe vao mafana no eny misotranaka ao fa hivavaka ho anareo ahy dia ahoana zany reny lazainy tonton robson teo rehetra reny ka ka reny mila mitady ny fomba rehetra zany sika amindrano ny oziny io amin'ny fampamakina olona n'ity incantation tiako raha tsy zay dia ho ripaka eto daholo dia amin'ny fomba ahoana nefa ny hahafahanao manao an'izany ka iza no anaiky hamaky nyity teny tsy fantatra manoloana olona 5 farafahakeliny dia amandrik'olona zany sarotra tokoa aloha ka maninona nefa raha ndra manadorana amin'izay ity tsy fahazontsika moa zany ny information ilayntsika le tena ho vakina ihany koa efa hananantsika tamin'le tantara saika ao ahodiny iny ka tsisy ilana nyity boky ity tsony so dia mba hampiova zavatra mantsika ka io arandrano hoe aiza moa le brikeko teo ohatra ary iza kosa mandondona amin'ny varavaran'izany andrasa sokafako to tsy misy nizaniza kory ato mba omeho briky ihany ange fa tsy hitako nge le anasiko ny anaty eo ty ary fa iza ihany ary zao manadala amin'ny andro atoandro be zao tena tsisy olona anariny mivoaka avy ao ambany fandriny io jereo nefa fa manomboka am'rehany ty misy ty marina saryngoton'le tanana mainty be tolotongotry faly ary tonga izy dia nikarapaka tamin'ny vodiny dia eo ny taritin'le zavatra ny ambany fandrina faly meo aty fotsiny tananao faly saika maro meo zay ary mirena amin'izay ay mangifiry be zany tarihako zany to fenty andrangotra andrasaka compressé alcool vetivety fa tena mivoatra be izy zany tsy kitika ny fatina boky io tsony aka dia inona ihany zanatra zareo natao iza namindrana ny ozony io
dia tsy maintsy hamandrika olona enina fa izany tsika hosolony aitsika. To tsy mety amin'ny saiko izany ka iza raha ny lehibe aminao e. Ny ainao sa ny ain'olo-kafa any ianao raha teo mbola kely anaka. Tsy mety ho azany. Dia andro fahafatesana eto fotsiny zany. Raha hitandrina mafy tsy mamaly an'ilay fanaratsy aza ane izany tsika dia ho faty any rehefa dila ny enina herinandro sy eninandro ary enin'ora e. Sa ve hoe keko ny anjarako e. Amin'izay koa sambatra miaraka amin'ny Frederika fa tsy mitsalotsaly oatra an'izao tsony. Dia hanome fahafaham-po an'ilay demony izany ndry. Sady marina nge ny tenin'ny faly teo e. Mila miady hatramin'ny farany indrina dia ho andreo zanak'indrimena da fotsiny aza. Eny marina ny anareo. Ao fa anatanjaka an'izay koa. Faniry fingenao e. Faly fa misy inona? Mba tiako fantatra fotsiny hoe tsy irery ianao amin'izao ady atrehanao zao. Misy olona vonina ny anoana sy tianao anao ny ainy tsy ho zavatra irovana anao ngiany e. Faly olona nefa izany resanao izany e. Za zany ry Faniry eny ry Faniry efa ela ngiany tianao e. Fa izany hoe tsy sanamboraka an'izany moa satria mbola tsy afa-tsona an'ilay vadinao ianao. Tiako fantatrao kosa nefa izany androany e. Satria samy tsy mahalala an'izay avoakany ampitotsika. Faly tampoka be loatra tampoka ilay resakao. Elako tsinitra tsy mahita tena malinanao izao dia izao tsy maninona ka. Rehefa voavoakako fotsiny tato am-poko dia mahatsiaro maivana. Za zange miala tsiny satria fotoana ohatr'izao izany vao voalazako taminao e. Oay ny any am-piasany ity miantso ity. Engane mba tsy ho vaovao ratsy fa simba mihitsy izany saiko izany. Allô? Tonton Robson? Tonton Robson? Fa naninona izy? Ay ve, so ihany, efa ratsy be ery ny saiko. Mitady resaka aminay izany izy? Ay, ho avy ary izay e. Fa ahoana hono Faniry Te resaka amintsika hono Tonton Robson. Ka momba ninona indray ary andao any amin'ny centre dia antsika mahita izy e. Ndao arako. Ka izao Tontolon'ny Tantara. efa nandinika lalina dia izay no hitako fa mety. Dia vonina ny anao sorona ny ainao anay izany ianao sy ireo antitra sasany tezainato. So dia tsy mety kosa izany tonton Efa hevitra tapaka ny afa-tsy hoe miterena korika. Ianareo mbola tanora. Vous avez toute la vie devant vous. Ozy ny frantsay. Izay nge efa namany miandry fahafatesana fotsiny sisy azo amorotevana. Ary rehefa ny fampiresaka tamin'ireo namako izay namoandreo olona maminy sy akaiky azo toan'ny monsieur Rener izay namoany vadiny voaingana dia nanaiky izy. Je donnerai tout pour revenir ma femme et d'être avec elle pour toujours. Zany ny lazainy. Tonton dia andao anay tokoa izany ianao. Inona dia maso be ty anaka. Mbola eto ane ahy Ka tsy mahafoy anao nge ahy za koa ange anaka mba tsy mahafoy anareo saingy noho ny fitiavako anareo nanaovako an'izao. Ka tsy voateranao an'izao ange ianao e. Tsy ry Faniry efa lehibe ange ahy na oelana ho ainga nanaka dia tsy maintsy andao an'ity tany ity Tonton malahelo mafenao mitamberina atao tsy haiko daholo ny fotoana mamy fampisara antsika. Mangina izany zanako izany. Mangina dia izao koa ilazao izy miravaka zanako hoe tena tia mipapahony nareo hoe fa ny alohalalana anareo hamonjy amama fotsiny izy. Tena tsy voatazoko marina ny ranomasoko. Motsaloatra ny foko mahita azy mianaka amin'ny famia sady amin'ny alahelo. Raha mba naisy vahaolana mantsy. Eny ary ela zao fotsiny izay rehefa fonina ara-tsaina sy ara-panahy ianao sorena manao. Nitokana ho an'ny hevitra ambadika miaraka amin'ilay boky izany tonton sy ireo olona azo taona hafa. Ireo olona mamy ny falasakorazana izany izy io ka haka amin'ny fanahany zareo. Ino moa izany mivavaka mafy aranga mba handrebetanana amin'ny fanahany.
tsy ho viraviray ny fanaratsy zany ko. Faniriko moa ty tsy lahitra mpanjinonako. Mba aoka izay maokely fanira arary eo ngendry e. Mahavaky fo loatra sao e. Mahavaky fo loatra sao fiodin'ny tantara sao ry liva. Tsy hitako tsao izay asiako ny tenako. Efa nanao ny safidy ankizy ry faniry a. Sady tsy ho faty teny izao koa ngery zareo e. Mbola afaka miresaka tsara nareo rehefa avy eo. Oay, ary oatra mipipika be zany jiro zany zareo e. Eniko. Dia somary mivotrovotra ihany koa ny trano. Kay, inona koa za mamay oatra makato mitratraka ato zany e. Oay, iny fa niala tsikelikely le marika teto mitratrako. Mifindra zany lizy ry zareo a. Angana mijery tatikany fotsiny faniry dia miverina tanondrika andray. Dia tokony isona tokony zany zay sa tokony faly fa afaka tamin'ny ozona. Zao ny afatro ry anakisany a mifankatiava manao vany tsara foana ary mahereza mivavaka fa efa miaraka zao fiainana zao. Aza manao fa mijerijery anareo foana zay eny amin'ny misy ana eny zany a dia mahereza zany zanako zany. Tonton soava ty ary ianao e. Dia tena nahafony haino isika tokoa ve izy? Misaotra era-poeran-tsaina ho azy. Za mantsy efa tsy nanantena ny ho velonaina zany intsony tao aorianan'iny tsatoka-mbava fo iny. Indrisy tokoa fa tsy hisy aritra mandrakizay eto amin'ity tany ity. Aloha miezaka mamela mametrany. Mety tsoa eo amin'ny toerana nahitantsika izay hatramin'izay intsony ny olona iny rehefa natsondray ody any aminy. Saingy soa fa misy zavatra mahery noho ny fisarahana ny tany. Dia ny fisindreo efa tsy eo tsony ao am-potsika. Tontolon'ny Nahagaga tokoa fa vao mifindra le ozona tonga dia nahatsiaro tena avy hatrany ianao sy ratovo. Misaotra an'Andriamanitra dia misaotra ny tonton Robisonana ihany koa. Ary mba lasaiza tokoa zao zany le boky e. Tokoa mbola tsy voatantarako taminareo. Fa ahoana? Nisy lehilahy tonga zay nge tao an-tranoko maly e. Rakoloma hono ny anarany ary nilaza izy fa izy ny tompon'le vata mainty. Dia mendry azy ve? Ieko, tehiriziko ataoko inona koa. Dia mbola tsy tapitra eo zany ny tantaran'le vata mainty koa. Fa ohatra misy zava-baovao afa-tsy arako koa. Inona ka? Ka reto olondro mifanipina sy mifampitositosy retiko. Ndry koa kiaza mba mahita lasaina io ka. Hita ho ako. Cool FM mananotra ho anao Vata mainty. Tantara nosoratany Itokiana na Tokozerar Rabemanatsoa. Nolalaoviny Rakoto Faly. Niaraka tamin'ny Nirava Ianita Sofaniry. Nandray feo Laura Guinness. Nandrina ny lafin'ny teknika Dida Montero. Nanatotosy Jiad.